dia amiko efa mety misy fandiniana resaka mialoha io fa karazana olona alefa fotsiny ihany reny fa nevitra efa tapaka mety efa nisy tapaka any ambadika any ka tsy manantena ny aninona amin'ireo délégation zay nataoko hoe nitendrena fotsiny tsy misy olo-tena na mpahailalana iraisam-pirenena na zavatra sahala amin'izany tamin'ny 17 volana jona no nitanterahany zany tany Paris tany mandraky ty ny androany zany miandro ny tatitra ofisialy tsika aizy nareo maninonareo tsy manao ny tatitra ao anatin'izany amin'ny nanahoana marina izy tany inona le nareanareo tany fa nihitanay amin'ny Facebook aloha le nareo manao selfie teo ampisakafoana tao anatin'izay de inona lay tatitra mazava tao anatin'izay inona satria nareo ihany no miteny hoe ny tambazotra-tserasera tsy marina manakirotana saim-bahoaka ny wawawawa sy ny fake news sy ny wawawa irijetsiro ao anatin'izay nefa ianareo fitondram-panjakana ianareo Delegasiona zay netreretina hoe solotena ny vahoaka malagasy fa zany nareo ohatrany maro ny tena tsy solotena zany reko nitendritendreny zareo tao reny tao anatin'izay fa ny ataotsika dia ny amin'ny hoe aiza lay tatitra ao anatin'izay maninona nareo tsy manao tatitra ny amin'ny hoe nanahoana izy tao inona no nambaranareo nanoloanan'ireo délégation frantsay inona lay drafitra inona lay paikady sy politika sy ny diplomasia nentinareo nanoloanan'ireo ataotsika boboto tany zany reo satria mazava ny fifanarahana sy ny fanapahana rehetra momba an'io nosy malagasy fa antsika io ary naharataratasy naharak'inona anay io atsika io ao anatin'izay dia inona no nentinareo tany maninona nareo tsy manao tatitra sa ve nandamoka izany dia izany maninona no tsy lazaina amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe izao no mbola ady sarotra izao no mbola zavatra miandry sy ny maro samihafa ao anatin'izay rehetra izay fa hatreto tsy eno ianareo amin'ilay izy ary lasa ny tambazotra-tserasera no ina moa zany no ijerena an'izay tarafana an'izay satria ianareo tsy manome vaovao ofisialy ohatrany mahazatra anareo ihany moa zany izy io fa tsy disotsika raha miteny hoe bon fa araka anay koa any izy io satria dia hoe mbola isindray ny fiaonana fahatelo ny fiaonana voalohany tany amin'ny 7 sy 20 tany nisy ny fiaonana voalohany moa dia tao aorianany iny dia hoe isy ny fiaonana faharoa ary ilay fiaonana faharoa dia isika malagasy tokony efa teo amin'ny 3 sy 20 teo ny fiaonana faharoa tamin'ity resaka nosy malagasy ity fa tsika malagasy indray no teny tamin'izay tamin'ny alalan'ity fitondram-panjakana manam-pahaizana mamim-bahoaka ity ny amin'ny hoe aiamory aloha fa mbola tsy vonona izay tao anatin'izany tamitsika le alaina dia tsika no niteny tamin'izany fotoana hoe aiamory aloha fa mbola tsy vonona idinika mbola tsy vonona haka ny taninay aminareo zay zany ny zavatra nisy moa raha tsy haivana foy ny tantara dia zao indray zany tamin'ity voatanteraka faha-telopolo ny volana jona riotsika tamin'ny Emmanuel Macron taty mbola ilay filoha frantsay indray ary no miteny voalohany amin'ny hoe isy ny fiaonana zay le mamim-bahoaka vao milaza ny amin'ny hoe dia isy ny fiaonana ao anatin'izay ny olona miteny hoe isy ny fiaonana fa ny olona ihany koa vao mivadika sy ambadika tsy mahita mpanao gazety dia hoe fiaraha-mitantana ny cogestion moa zay Emmanuel Macron tao anatin'izay Andry Rajoelina tsy samy teny mazava ny amin'ny hoe tsy esy an'izany fiaraha-mitantana izany anay io anay ary verena aminay tsy samy manao an'izany tanteraka satria fa toran'ilay 20 cm ary ilay 20 cm hoa tsy hevitsika fa isan'ny naturalisé ilay filohantsika ao anatin'izay ilay Andry Rajoelina naturalisé dikan'izay dia ilay ao anatin'ireo hoe fizakana ny zompirana frantsay dia misy an'ilay zavatra soniavina sy fankatoavana ny amin'ny hoe hiaro ny tombontsoan'ny la Frantsa na ao Frantsa na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia hikatsaka sy hiaro ny tombontsoan'ny Frantsa zany no isan'ny fepetra ao anatin'izany fisitrahana 20 cm zany dia izao zany tsy gagitsika androany satria araka le hira teo araka nay any izy io mbola isy ny fantelony indray zany ny fiaonana ao anatin'izay rehetra izay asa roviana indray amin'ny taona 3 angamba sa roviana indray ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa tena le izy efa maro ny faneho-kevitra ary izy ity moa zany na ny mpanohatra na ny tsy miankina na ny tsy tianao politika rehefa mahatsiaro tena hoe tia tanindrazana dia miombona ny aminy izay hoe tokony hiverina Madagasikara io ary samy nandrososi-kevitra ny amin'ny hoeto
manaraka anareo any lay ino ty izy lay fanapahana tamin'ny firenena mikambana tamin'ny 770 dia hoe ahoana reo vino ty ny tanterahana ahoana nanatanterahana an'ity tapina ny dôma rehefa tsy anao an'izay ny frantsay modi dia andao iroso midingana manaraka toy ny hoe fitoriana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fitsarana iraisam-pirenena sy ny sisa zany ny tokony atao iverenana io fa maninonareo tsy manao an'izany fa alamiabla lavy ty ao anatin'izay rehetrarehetra izay ko ny olona zarany azy nareo mitavozavoza ao anatin'izay ary ahafahany mitroka zay trohanao ihany sy mba misitraka zay sitrahanao ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay ary eo ihany koa ilay fanendrenan'ny delegasiona moa nambaran'ilay mpiainontsika maromaro teny amin'ny hoe reny ve ny tena solitera malagasy tsy lan'olo-mangy ty firalen'ity ary maro ny manam-pahaizana maro ny navita fianarana maro ny manana ny expérience na étenturana na eo amin'ny sehatra iraisampirenena mahafeny resaka géopolitika mahafeny resaka diplomatie nandany rondo tamin'izany diplomatie zany nandany rondo tamin'ny resaka adihevitra sy ny fandresen-dahatra sy ny fahaizana mandresy ao anaty adihevitra sy ny sisa nandany rondo tamin'izany ary misy andraikitra ny misy tamberina andraikitra tokony hoentin'ireny amin'ny tanindrazana fa tsy menareo sehatra izy fa reny no nentinareo tany tsy teanony anaran'olona fa fantatsika rehetra moa zany ny amin'ny izasiza sy ahoana dia misy anankiray tena fantatsika izay moa tao anatin'izay rehetra izay reny ny tany zany dia ahoana ao anatin'izay zao zany tsy metotrika mangaiasy manginaina sy mangena eny eto fa misy koa ny amin'ny teniny amin'ny hoe zara ary le izy aloha mihazoazo hoe fa raha io arage raha azo amin'izao raha azo raha ty fitondrany ty mahazo an'io marina mafy atorotra ny sakaty sy ny sisandray io any amin'ny nosy sakaty ny nosy mety io sy ny anina io dia lasa ny vahiny mpandraraha vahiny atsy mahazo an'izao dia miala amin'ny tany ny vahoaka dia mendry zala atsy ny tombotsoa eroa dia ampanifaina amin'ny vahiny mandritra ny 50 taona na 90 taona dia eo tsika zany rehetra zany no isan'ny mivoy ihany koa hoe soa zara ary aloha fa raha io raha ty fitondrana nona be ty no mahazo an'izany dia hosahira reto tsika rehetra ao anatin'izay na zany aty zany dia eo zany tsika ny amin'ny hoe aiza ny tatitra inona ny tatitra fa maninona le vahoaka malagasy ny ampiandrasinareo nareo nge napetraka teo e fa maninona zany ilay vahoaka malagasy zany no hitalao aminareo zay nampindramina ny fahefana sy napetraka teo ianareo ny amin'ny hoe zay na hoe nampindramina ny fahefana ianareo dia maninona zany ilay vahoaka malagasy ny zany hitalao aminareo hitalona aminareo mba inona reny tatitra tany mba tenenydre zay hoe nanahoana re izy tany monsieur le ministre sy ry madame loolona sy ry anina nanahoana re izy tany mba lazao re iandry an'izany amin'ny vahoaka malagasy ve zany nareo nefa fa volam-bahoaka ny nentinareo tany adidinareo tokony tsy andronareo tokony raha tokony tsy andronareo zay voahana tao dia tonga dia teo ambaravarana dia nanao ny conférence de presse ny amin'ny hoe zao izy tao dia fatapoko fatam-pirenena zay zany izy tao fa maninonareo tsy manao an'izany eo anatrehan'ity toejava-misy ity ary eo ihany koa ny amin'ny efa firy andro aty orena efa faharoan'ny volana jolay tsika zao tamin'ny fahatelopolon'ny volana jona sa ve le fivoriana efa fantatra tapitra sa mbola tsy tapitra fa mbola misy any ambadimbadika any hoe aloha atao an'izao dia zao ny soratina dia ataontsika inona moa zany fanambarana iraisany ty zany hoe iraisan'ny malagasy sy ny frantsay le fanambarana dia atao an'izao dia atao an'izao dia mba tsy matiny reny tsy matiny zany mba tsy afabaraka zay mba tsy isy anina indray dia ndao iarahana mamoaka le izy dia atao an'izao dia asitrika an'ity sao dia mbola misy sa hoe lay communiqué lay fanambarana ofisialy avy amin'ny delegasiona malagasy koa hoe mbola irana amin'ny frantsay zany rehetra zany ny fanontaniana apetrakatsika amin'ity anio ity ndao ry mpiaino ajaina omena sehatra indray isika maraparanantsika ny fandaharana amin'ity anio ity fa mbola ho lava raha izay resaka izay ary fandarana dia hoana ny fandehany dia fantatra amin'ny fanomezana sehatra ny mpiaino ao anatin'izay rehetra izay rehefa tsy avelan'ny sasany midina an-dalambe so samborandry préfet ato aloha tsika zany eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay mijery sy mamotsipotsitra lalina mba hakanany lesona ny amin'ny hoe ohatran'izany le mety tsy mety ohatran'izao sy ohatran'izao le tokony ho atao ndao ary raisitsika ny antso efa tafiditra aho dia ahoana ny fandehany miaraba tompoko alo eny tompoko efa tafiditra ianao saika mba iresaka kely na avy ty manandrina eny tompoko
Vao? Ya, efa hoeto ny fitarenana avy amin'ny Manandrina. Rahalay avy aty Manandrina ka, pasatran'ny hevitra. Hoeto ny faneho-kevitra ao. Ny momba an'ilay Ilzeparitra, ny fahazoko azy, atao izay azontsika an'ilay Ilzeparitra, dia rehefa azo tsisy... Alo? Ya, hoeto, toizina faneho-kevitra. Dia toizana ilay izy fa tsy tadiavana olo hiara hitantana izany, fa ohatra ny hoe province ny Mahajanga ve izany dia tadiavana olo hiara hitantana aminy. Dia ohatra indray izany hoe ny tanyntsika ohatra ny hoe province Toliara tadiavana olo hiara hitantana. Raha manaiky ny frantsay hoe raha mitantana ny Tour Eiffel dia mety izany. Dia mety anona fa rehefa atsika dia tsisy fiarahana mitantana izany ary tsy tadiavana vahiny izany fa tokony tsika fotsiny mieritreritra hoe atsika ilay izy dia hoe izay dia findramonina raha angano findramoninao. Ia, efa eo amin'ny 10 minitra eo sisa no ananana efa manomboka. Ndao fa manaraka indray miantso vosambany. Ia, ankasitrana ny avano Manandrina ao anatin'izay ny SMS dia tena maro tompoko lasy tompoko vavy fa ataontsika safy be mantsy no ndao ary raitsika na tsy manaraka. Mbo mankakely ihany. Eny tompoko. Dia hoana mifandeha miarahaba. Zavatra tiako tenenina voalohany kasika l'Ilzeparitra dia izao tsotrany ahy izany. Ohatra mivarotra Iliaka ihany amiko. Aleo aloha izy janony eo dia ny takanakanerina atao tsaka ny fanabeazana eto Madagascar. Ampianarina tsaka mihitsy ny mpianatra malagasy dia izy mitantana dia ohatr'izay koa l'Ilzeparitra. Io zany aloha alao hijanona aloha izay anaovan'ny frantsay azy eo aloha. Fa raha mbola dia rehefa nerina any manana vahoaka malagasy mafy tsara tsy manta velo loatra izao sy nono ohatr'izao atao izay tiana anaovana azy ohatr'izao dia aleo koa ny takanako aoriana no hiady amin'ny frantsay satria tiako tenenina dia izao tsotrany io tsy ho azontsika zany fa nalevana anao izao pinina ho reny olony ireny entina andemena ny saintsika fotsiny fa tsisy fedina amin'izany io naazonao azy amin'izao fitondrana izao dia ampanofainina io na amidiny amin'ny frantsay indreo io dia neo ihany neo dia aleo mihitsy ny aza mahay mampiony tena hoe mbola tsy azonao io dia efa mba milamina ny sainao tsy hita indray hoe amidiny io dia lasa n'izy menakavy daholo ny vola be. Zay zany menany ny hevitra kasika an'ilay hoe mpanohitra indray ny any tiako tenenina. Ny mpanohitra nge ny député nge vice-misy nitahitintsika vahoaka hoe atao fakan'izay zokony ny mifidy amin'ity fifidianana ity na député na maire mba ahafahana mandresy andreo satria ireo député taloha maronisy ireo nampahantra n'ity firenena ity na tonga azo mahantra velo loatra zao satria ireo manatanteraka baiko fotsiny fa tsy mijery ny tombotsoanao vahoaka. Raha nijery ny tombotsoanareo vahoaka tany amin'ny distrika ny député nisy anareo tsotra zao tsony ny distrika eraky Madagascar fa efa nandroso be na dia hoe tsisy faritany ny zakatena aza mba nandroso mba nisy mamy ny azonareo fa tsy mahay mifiditsika sady mampiankely ohatrany malina. Ankasitrana ny faneho-kevitra misy an'izay faneho-kevitra izay ihany koa arak'izay faneho-kevitra ny mpianaotsika avy eny Ambomaka kely ireny nisy ireny hetsika fotsy izay hetsika tena ara-dalàna sy tao anatina filaminana sy fitoniana ninona tsy nitohanany vahoaka rehetra kandida anankifolo ary inona fa mba misy ray mety amintsika na ninona tsy tena nitohanana araka ny tokony izy ireny mpakatra amin'ny farany ny tolona nasaina ny fidita fifidianana solombavam-bahoaka fa mbola ny maro anisa ny orange eo ny resaka alabaty fa raha maro anisa mpifidy tsy natao zany rehetra zany ihany koa isan'ny fomba fijery ray raisika na tsy manaraka dia ahoana ny fandehany eny tompoko ya hoeto ny faneho-kevitra ao. Ya manano mbola tsara rahalay aty antsiranana ihany ty tompoko. Eny tompoko. Nosy malagasy tiako amafisiny eto ny raha efa mikoraniko ny maly zany teny hoe tsy anterana mihitsy raha ny fitondram-panjakana amin'ny fakanan'ireo osy ireo tsy anterana mihitsy ny folo alin-dà amin'ny fakanan'ireo fa itsika avao tsika olo-pirenena mivondrona miara mijoro mandeha maka an'ireo nosy ireo ary fevera araky ny hevitro izany hoe fiandrianam-pirenena izany tsy azo mora fa tsy maintsy misy fiaretana izany misy fahafoizana zany zay fahafoizana zay ny tsy ampy eo amintsika olo-pirenena ka mila mijoro tsika rahina
tena mahafoy izay raina rehetrarehetra akanan'ireo izay ihany a nefa raha hoe miaramila zany miaramila ambanin'ny commandement-ny vazavy no andrasanao amin'izany ny lehibeny raha tsy manana fatokisana azy hoe havita zavatra tsisy aterany fa tsika ihany izay ngamba niako any ka mianak'iray zany mialaka ohatrany mpianina kely hoe makahery anareo satria araky ny teninao maly hoe isy le ady hevitra zay ho atao atoato izay moa ty te handray tsara tokoa fa saika te lavitra moa tsy afaka mandray anjara fa dia mirary soa anareo havita soma tsara izany ady hevitra zany satria ho an'ny firenena nanaovanareo an'izany miaraka aminareo zay ary manohana izay zavatra tapakareo sy mivoatra amin'izany ady hevitra zany. Ankatrana ny fankaherezana ny fanohanana sy ny fanarana ny fandarana dia ahoana ny fandehany ry ray aman-dreny avy any Antsiranana ao anatin'izay raha tsika ny antso manaraka ary. Fehina kely kasika le fanapozinina sakafo ny filosiny ekipa sy ny tasiny efa hoe tratran'io na minna tsy tamin'iny fotoana iny dia efa nijerena inona ny antony natonga ali sa hoe le entana amidy lany daty ampidiriny eto Madagascar ny mahatonga ali izay modimany mody faniny. Za zany ny teny eto amintsika misy ny fanapozina ny olombelona mifankalana, misy ny fanapozina na fobe amin'ny lalan'ny entana lany daty, aiza misy tsy mivarotra rehefa tsy vao mikety dia efa tokony ho hita raha tena miasa izy fa tsy hoe zao vao andeha tetitetiseny zavatra efa miparitaka ve dia ho hitanao. Zay zany nenahy tiako tenenina fa aiza ny doanina mampiditra an'ireny fa eto misy mifanadiovana an'ireny reny grande surface reny tsy mandeha zany ny tena mandainga le olona milaza fa mpanan-karena amin'ny Malagasy hoe mividy entana any amin'ny grande surface fa tsy mandeha koa ny entana any dia avoaka ny Zatia dia amidy eny amoron-dalana. Zay zany ny antony io. Aiza misy mivarotra saoty, aiza misy ny angovo vokatry ny jikama zay mamotika ny entana tehizin'ny olona any anatin'ny vata fampakatsiahana, aiza saoty, aiza misy ny fahasalamana ngasy fantatra efa misy aina be da be miady amin'ny fahafatesana na ninona ny tsinakamaso maninona ka dokotera enjana ny tsabona an'le olona fa tsy reny ny fomba fitsabona an'le olona. Mampanontany tena zany le izy hoe misy famonoana fao be ve satria raha vao ny entana amidy any an-tsena no tsy mandeha amin'izay laony dia famonoana fao be zany. Misy maty kelikely any tokantrano, misy maty tamba be, misy maty tsy fantatra tsontsony. Eto amintsika zany fahafatesana any anjasana satria mamono ny dalo, mamono ny fanitrano, mamono ny entana hoanina, mamono ny mpianakavy amin'ny ady. Famonoana zany misy eto ka asa izay faran'ny Malagasy na misy famonoana fao be eto ahondrana ohatran'le tapaka moa izay piainao tsika avy any Ambomangakely zay ankasitranany faneho-kevitra ao anatin'izay miainanao madama avy any Ambomangakely dia eto tsika le misy an'ilay hery zay moa hoe samby kopy fa mody mitapy ho ilay iry zay raha tsika ny antso manaraka ary eny tompoko dia ahoana ny fandehany. Allora, eny tompoko misy message efa narevako an fa io a fanjakana efa bordely io tsy miraharaha zany gasy zany io fa amony gasy mandra-piala an'ireo eo raha izy fotony ohatra nandeha zao ny fer nakay le volan'le fer le fer nge le fanamboarana lerala am'le fer nge marzony na tokony au fur et à mesure mahazo vola dia tonga dia atao le alalany. Nandeha indray ny indy ny volamena vadika bolongamby iza manao any raha fantatra ve do fantatra hoe ihany ny tena nanao any marina. Faharoa manaraka an'izany le plan plat écran plat le écran plat io verangara valerana ariary dia tonga dia toza ariary zato zany zao dia efa fangalarana fa zara nga manaingan'le fanjakana oka zay ranga le fangorona-karena fambajereo am'izay le firenena fa tena midaly le olona. Ya tapaka izay antso hoe olona sainy ty fa tsy marjona mbola miketriketrika sy mikonokona any ambadimbadika any ao anatin'izay rehetra izay raha isitsika aloha ny antso ihany sady amara-paranana ny fandarana tompoko olona sy tompoko vavy ndao ary dia ahoana ny fandehany. Fandehany verina kely namana tamin'le resaka teo le makasika an'le hoe entana lany daty rehefa tsara ny velona ny entana lany daty hatramin'izay teto Madagasikara e
fa maninona ny tsy maty ireo vahoaka madinika sahirana mipetraka eny ambany tanàna reo mitsipona an'ireo sakafo tsisany tsy lanin'ny vahoaka e. Reny eny tena mifantatra mihinana an'ireny sakafo tsy lany daty reny e, reny lany daty reny e. Fa maninona reny ny tsy maty? Fa le izy fotsiny tiana atao hoe tsy sakafo lany daty le izy, fa fampizonana mihitsy le izy hoentina amonona ny vahoaka malagasy. De ny prisin'izay ihany koa eo amin'le resaka nosy, le nosy tsy ho azontsika mihitsy io, na ho fotsiny volontsika, na hatramin'ny taranaka faramandimby ary, na ho farana ary ty tantara ty, fa efa tsara foty tany fifanekena ny soni izay natao tamin'io tany amin'ny Andohany izay fitondra teo nipetraka teo tamin'izany fotoana. Ary ny tombotsoan'ny zareo amin'io ny amin'ny fananana sy ny amin'ireo arena dia efa tsara petraka sy efa tena tsara orina tsara mihitsy. Mahakasika le Tatitra izay mety tiany zareo mety ho avoaka ny mety ho avoaka amin'io, fa izy tsy nahazo ara-dalàna fanekena fa fanolorana ny ho an'ny malagasy, tsisy zany tandra io zavatra io no atao. Izay no mahatonga anao hoe fitantanana tsy mangarahara, tsy manara-dalàna, tsy araky ny tokony ho izy, tsy fitsinjovana ny vahoaka madinika sy ny amin'ny firenena, ny amin'ny taniny sy ny zavatra rehetra tokony ho azy le zavatra tiany zareo atao. Fa ny tiany atao dia le fanjakana demokrasia hoentina fehezana franc-maçon. Zay natonga nanteny teo le franc-mané mahay midika eny, le maçon mpanao trano e, karaha tranon'ny firenena malagasy ary ty trano ty hitsinjovana ho an'ny tokantrano sy ny vahoaka ao anatin'le trano. Tena fanorenana fanitsina ve le hoe